Fandarana vokarin'ny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Vahiny ny fandarana ho izitsika amin'ny tean'io ity Frank Ramarson talian'ny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar. Aiza iza zany zao ny fampiarana ny sovidalana raha fijery ny Courrier de Madagascar azy indrindrany amin'ny isany andininy mihitsy akoatr'izay ny efa efakay mihitsy andaniny zay efa manao an'le fakakevitra ary irosany amin'le fiaonana tampony zany eo amin'ny izy efatra amin'ny rahalahy mianaka fijery ny Courrier de Madagascar. Ny ankapobeny aloha dia fijeriny azy dia mirosiana raha milafiny fametrahana rafitra satria efa mandeha zao ny fampetraka zao gouvernemanta efa mipetraka zao ny ataontsika hoe ny parlemanta ary efa efa miaso mandany zay lalàna zay tokony izy mba hitondrana an'le hoe any amin'le tokony fifidiana malalaka ary io zany seny zay efa mipetraka koa zany seny io ny lafiny national zany. Ny zavatra hitako zany zao dia ile lalàna momba ny fampifanam-pirenena dia efa andanam-pitsorona raha amin'izao fotoana izao. Ny zavatra firesahana zany dia hoe ozy ianao zany resahako tao amin'ny ankapobeny zany koa tsy mitika fa rehefa mampiatra azy amin'ny andinindininy dia betsaka ihany koa zany zao ny pisipisiny ny mbola tsy dia mazava loatra ho an'ny vahoaka. Zany hoe ohatra zao ny article 8 ao anatin'ny feuille de route dia milaza hoe ny asan'ny gouvernemanta dia asa fampandehanana raha fotsiny affaire courante zao. Ny affaire courante zany dia tsisy zany ataontsika hoe fotodrafitrasa, tsisy fanarahana ataontsika hoe moyen terme tokony atao. Anefa an'izao mahitatsika zao tatoato fa nisy an'ity ataontsika hoe hoavy rapitso ilay aeroplan Airbus zay nataony fanjakana fampararana nataony Floratselo eo zany fa zany tsy miteo gouvernemanta ty akory zay atsany amin'ny taona ny crédit bas izy tsy maintsy andoavana azy zany fanarano dia mahavarina ihany koa nefa raha betsaka ny ataontsika hoe tsikera momba an'io dia tsy tokony angamba amin'ny tamin'izao fotoana zao no nanaovana an'ilay ataontsika hoe fividianana an'ilay aeroplan io zany indray matoa Andrazela mahita hoe nandika isa tsy nandika ny feuille de route. Ao ihany koa le ampisimpisy resahantsika teo lolo teo dia le filazana fa name permis d'exploitation tsika tamin'ny Thaïlandais tamin'ny charbon sako. Tanao zany zao dia efa hoe mila ataontsika hoe miengagé amin'ny firenena malagasy amina zavatra tsy tokony fanjakana ataontsika hoe lanim-bahoaka no tokony manao an'izany fa tsy zany hoe mety hisy fiatraikany amin'ny filoha na mpitondra ho avy io zany zay mety misy fiatraikany zay raha pitsy raha ohatra lany io misy filoha lany io misy gouvernemanta lany io ka hitana fa tsy mampetipety azy le ataontsika hoe fanarana zay atao na io Airbus io azy mety rehefa tsy mampetipety amin'ny sasany dia hoe rapitso dia mety rava io fanarana ataontsika hoe na io asana Airbus io azy tokony mandala any amin'ny parlemanta fa tsy ary tokony zay koa monko nataony Yaravalmano tamin'le teoloha fa zay ty manko tena asa fa tsy hoe asa ataontsika hoe fidina amin'ny fidina izy na tiana sy tiana na hoe crédit bas io fa dia fitana ropa ka io zany no ataoko hoe eo amin'izay pisipitsony zay no betsaka ny zavatra mbola tsy maintsy jerena amin'le hoe fampiarana an'le tondrozoto satria zao mety mahatsy fanaraka mihitsy ny filoha sy ny lehibe ny gouvernemanta ary hita ihany koa zany amin'ny bois de rose misy arrêté nalain'ny ministre dia tsy mifanaraka amin'ny eritreritry ny filoha ny tetezamita dia hitanao zao ny ataontsika hoe conséquence io amin'ny teny frantsay dia paritaka anay zao no ataontsika hoe kolikoly eo amin'ny andramina eto Madagasikara. Fa azo ampifandraisina amin'ny vaovao eo resam-pirenena ve zay tranga eto amintsika zay ohatra ny Mali Frank Ramarson aingana be le tetezamita antsika hoe malagasy moramora be le tetezamita eto miadana dia miadana io zao nahitanao fe malagasy ve aloha tena vony maniala amin'ny tetezamita raha nahitany zavatra tany Mali ny zava-bitany CEDEAO satria CEDEAO dia metotsika ny équivalent organe régional zay nomeny OUA to amin'ny clause de subsidiarité hoe hitsabo crise-ny tany Mali tato nomeny OUA Union africaine any SADC fisaboana ny crise malagasy. Ny zavatra
variana dia nitovy ny zava-nisy. Na eto atsika milaza hoe azanverina amin'izany resaka fanokana-panjakana zany isika. So zao hita mibaribary fa raha nanao fanokana-panjakana le miaramila dia nitapahany an'izao tontolo zao ny fanampiana nanome sanction ny CEDEAO dia niverina amin'ny laoniny. Ny ataontsika miaramila zany dia mbola entsy kokoa no tady amintsika dia naveriny tany amin'ny sivily dia nanaraka an'le ataontsika hoe lalàna ordre constitutionnel le maliana natsona sy efa nitsoka ny filohan'ny parlementa ny maliana tany Burkina anjema dia tafaverina lasa filo ary raha sy diso raha pitso izy no apetraky ny cour constitutionnel ny filo ataontsika hoe ny tetezamita. Eo nendry premier ministre ny miaramila sy ny société civile sy ny parti politique premier ministre de consensus inclusif zay mahazo ny fahefana feno zay tonga n'le tetezamita. Raha ifampitahanao am'le izy fotsiny nefany tovitovy any eto amitsika le izy fa saingy zao le teto amitsika tena feuille de route no miresaka fa za tsy miteny tsony hoe fa nanino tsika no sanctionné satria tsy nanaraka l'ordre constitutionnel mena directoire militaire ny abdikenga valimana namitra fahefana le directoire militaire teto amitsika raha fataditsika dia manome fahefana efa nikorotana ny kapisato hoe tsy ekene le directoire dia ny ACC zay ataontsika hoe conseiller n'Andriamatoa Norbert Lalaratseranana dia nanendry ny Andriamatoa Andry filohan'ny tetezamita dia avy eo mbola pire ny olo zay ary zavatra ny tsara telo no ravana ny antenimera sy ny Sénat zany hoe tsy misy tsony zany contrepoids fa le asa tena tsara coup d'état zany na tiana na tsy tiana zay ke mahatonga ny escopole miteny zao e escopole manko niaraka tamin'ny Mouvance Ratsuel minisy fitaterany raha tsy diso raha koa no amin'ny MTS miaraka amin'ny Andry Ratsuel zany Mouvance. Ny escopole dia milaza hoe tsy mila izay ilatsika fifidianana le olona efatra ireo zay nanonka-panjakana Andry Ratsuel nga mantonga resahana eo zay nesorony vahoaka tany fihetsiketsehany dia valimana zany ireo zay resy tamin'ny fifidiana dia ratsiraka sy Andriamatoa Zafy Albert zay filoha zay nataony zareo empêchement. Ny azy zany dia hoe empêchement temporaire tsy milatsaka aloha amin'ity fifidianana fa io zany manontany Andriamatoa ministre fitatera zay niaraka tamin'ny ministre président Ratsuel zao ho tonga kapitso amin'ny bus ahoana zao mifampiresahana izy marana satria zany miteny tsy mila anao ilatsaka ao anatin'ny fifidianana république zany hoe tsy tsatretsatsaratsyany zay fa mamirina zany amin'le teo les feuilles de route ty zany no ohatrany hoe namela n'Andriamatoa Ratsuel no filohan'ny tetezamita satria zay comité international namela azy filohan'ny tetezamita nanendry azy kanefa kosa nahoana kosa izy ny mandat ohatrany natany maly hoe me fahefana feno lay premier ministre nentsika manko dia zao tsy maintsy soratana dolo ve zany nataratasy hoe ohatrany andao biaba hoe tsy mahinina ve zany ny mpitona atsika tsy maintsy averina aminy satria le non-dit zay le francophone na rehefa miresaka ary ataoko ngamba fa tsy mampitovy amin'ny SADC tsy mampitovy amin'ny CEDEAO ka anglophone ary hafa ny fomba fijery rehefa manao raha ty izy hoe rehefa misy hoe averina amin'ny ordre constitutionnel fifidiana avy eo ilatsaky ny Ratsuel sy ny Valimana tsy mitovy amin'ny francophone zay hevitry ny francophone Amady Touré zay naonga miaramila tsy naveriny CEDEAO tsony nge tonga dia nilazainy izy hoe kisaka ianao midémissionna akaokafy zay atao filohan'ny tetezamita any tsy mampitovy any arota ngamba fa arota zany Union africaine ihany ngamba mitondra ny raha teto tsy nandalo tamin'ireo anglophone dia mety vetivety kokoa famarana an'le tetezamita. Ambisanao teo le mahakasika ny hoe filatsako fidiny izy efatra amin'ny rahalahy mianaka hoe tsy afaka milatsaka araka ny tenin'ny ASP mba tsy ohatrany hoe fanoliana ny avoatany any koa zay Franck Ramarson. Escopole no resatsika escopole no teny an'izay fa ino moa dikiny fandiany ampovoantany vita zao fa samy diso journal vita fi journal mitaontsika hoe problème Madagascar izy mirahalahy miray aman-dreny nge reny nge ataontsika haingo-trano ao anatin'le raha ty fa reo tanao zao fa na Mouvance Valimana azy ve raha tsy hoe tamin'ny sabotsy sa zoma no teny aloha ampihavana ny journal fa lefa ampihavana ny journal io ve fomba iray ilazana amin'ny journal raha pitsy hoe sanareo miata fa zatiny fa ny frantsay zao no mitondra an'izay hevitra zay hoe ny Ratsuel ny Valimana langage efa mivoaka zany am'izao fotoana ka tsy fantatro misy fiantraikany ve zany rapitso afaka rapitso ny fifidianana amin'ny Frantsa koa momba ny raha Madagascar satria France-Afrique no miteny Andriamatoa Hollande zao dia nilazainy Jeune Afrique fa hoe toana ny fitaontsika fompanjakana afrikanina amin'ny fifidianana ity reo zany no misy amin'ny financier ny parti socialiste ka izy any olona eto Madagascar hitatsika eo manaraka isoranao Franck Ramarson ny vahiny teto amin'ny fandarana ho isika tamin'ity androany misotranao sinezy mandrapitafa ao amin'ny fotoanantsika manaraka andray tompoko lahy sy tompoko vavy
fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina.